tamin'ny farany teo zany dia tena nitombo 520 isanjato ny noty azontsika. Tamin'ny teo alohan'izay zany dia noty azontsika 4,320 isanjato, dia tamin'ny farany teo zany dia 4,4. Ara-tantara dia tamin'ny taona 3 no nifanaraka ireo firenena afrikanina tany Maputo, izay nanao an'ilay atao hoe PDDAA, Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Dia tao anatin'izany fametrahana politika izany na hoe programma zany, fandarana asa zany dia nametraka fanamby maromaro na koa hoe engagement mihitsy aza amin'ny teny frantsay maromaro zany ny firenena tsirairay avy ampivoarana ny tontolon'ny fambolena sy ny rafitra ara-tsakafo eto Afrika. Dia samy nandray anjara tamin'izany ireo firenena, anisan'izany Madagasikara. 10 taona tateo aoriana dia nisy ny déclaration de Malabo izay nanamafy izany. 10 taona aty aoriana indray dia satria isaky ny 10 taona moa zany io atao hoe fametrahana engagement io dia tonga indray ny déclaration de Kampala, zany hoe tamin'ny taona 2024 teo, tamin'ny volana janoary 2024. Dia inona moa zany le engagement dia ny hoe fametrahana ireo paikady rehetra mba hampivoatra ny fambolena sy ny tontolon'ny famokarana. Efa miresaka fambolena zany tsika dia tsy fambolena hoe le fambolena fotsiny fa eo ihany koa ny fiompiana ary mijono. Dia izay le atao hoe secteur agricole grand A moa zany dia misy tatitra isaky ny 2 taona atao ao anatin'izany fampiarana zany fandarana asa zany. Fandarana izany dia le PDDA moa zany, CADEP amin'ny teny anglisy izy. Dia manao tatitra isaky ny 2 taona dia misy noty atao mihitsy zany hoe jerena hoe mivoatra ve tsika par rapport par rapport amin'ny engagement zay niraisitsika. Dia misy noty apetraka zany dia 10 taona moa zany le izy dia manao déclaration indray tsika. Dia ao amin'ny déclaration de Kampala moa zany zao amin'izao fotoana zao no misy atsika nanomboka tamin'ny taona 2024 dia eo ampanavaozana n'ilay PSAEP moa zany tsika amin'izao fotoana zao sy ny PNIAEP. Izay le PNIAEP indray moa zany dia le hoe fampiasam-bola ao anatin'izany fametrahana tanjona amin'ny fandarana asa, fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ary mijono eto Afrika izany. Tamin'ny farany teo zany dia tena nitombo 520 isanjato ny noty azontsika. Tamin'ny teo alohan'izay zany dia noty azontsika 4,320 isanjato, dia tamin'ny farany teo zany dia 4,4. Zany dia vokatry ny ezaka nataon'ny fanjakana aloha zany voalohany indrindra na ny gouvernemanta, fa tsy ny gouvernemanta fotsiny fa eo ihany koa ireo mpiara-mombonantoka rehetra. Dia eo zany ny sehatra tsy miankina, ny tatsapamokatra indrindra izay manao ny famokarana, fa eo ihany koa zany ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka teknika sy mpamatsy ara-bola. Dia ny tena marina efa fivoarana be zay fa nefa mbola tsy tratra ny tanjony. Raha ohatra ka amin'izay noty zay zany dia 5,4 zay zany no atao hoe tsara ary tratra ny tanjony. Dia tsika zany zao mbola ao anatin'ireo firenena atao hoe mahavelom-bolo, fa efa niala tary amin'le atao hoe mampitahotra zany tsika, fa tena efa amin'le ao anatin'le fiakarana zany tsika, fa nefa mbola tsy tratra moa zany ny tanjona, mbola misimisy ny ezaka tokony atao ary izany indrindra no amafisitsika amin'izao fanavaozana ny PSAEP 4,4 4,3 zao.